mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahabantsika rehavako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 2 andiny fa 4 ka hatramin'ny 17. Luka toko 2 andiny fa 4 ka hatramin'ny 17 amin'anaran'i Jesosy. Ary nisy koa fifandirana tao aminy amin'izay anankiray aminy atao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy ny izay manompo, ary ianareo no naharitra nanaraka ahy tamin'ny fakapanahy niatra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo, tahaka nanendren'ny raiko aho, mba hihinana sy hisotro ao amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsaran'ny firenena Israely 20. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala ity mofinaina voalahatra ho antsika anio ity dia miresaka manokana momba ny ady fahefana na ady voninahitra na ady toerana mihitsy ara teo amin'ny mpianatry Jesosy. Ny filazany 7 hoe ny fanditra mihitsy ny amin'izay anankiray atao lehibe ireto mpianatra ireto. Mova tsy dia tena toetra hitantsika ankehitriny izany ady fahefana, ady toerana, ady voninahitra zany amin'izao andro iainantsika izao dia nanazava Jesosy fa any amin'ny jentilisa zany. Any amin'ny jentilisa izany fanahy ny ady fahefana, adiny izay teo lehibe, adiny izay teo ambony, adiny izay teo be voninahitra izany. Fa ny fiainan'ny fiangonana, ny fifandraisan'ny samy mpino, ny fifandraisan'ny fianakaviana kristianina dia fanahy hafa mihitsy no manjaka ao aminy, dia ny fanahy ny fifanompoana. Hoy Jesosy manao hoe zaho raha tonga teo aminareo izy dia tonga teo aminareo tahak'izay manompo. Raha miteny Jesosy hoe tahak'izay manompo dia efa fiteniny eo hatrany amin'ny filazantsaraka ny Jaonina io, ary fiteniny mandrakariva ny hoe tonga ny zanak'olona tsy ho topoina fa hanompo. Raha toa ka mamakivaky ny filazantsaraka ny Luka isika mamantatra ny toe-tsain'ny mpanompo melohany iresahantsika ity andininy vitsivitsy ity dia farafahakeliny misy toe-tsaina telo izay tokony hanana ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny voalohany ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe makatahaka an' Jesosy ihany izy, fa mpanompon'Andriamanitra makatahaka an' Jesosy izy ka olona mankatoa. Ny antsoina hoe mpanompo mahatoky mankatahaka an' Jesosy zany dia olona mankatoa izay hampanaovin'Andriamanitra azy, mankatoa izay hampanaovin'ilay tompony azy, mankatoa izay zavatra asaina ataony. Tsy mpanompo mahasoa isika, tsy mpanompo azon'ny tompo anakinan-javatra isika raha tsy olona mankatoa. Zany hoe tsy hovatsika ilay zavatra asaina ataontsika. Ny antsoina hoe mpanompo tsy mankatoa na mpanompo tsy mahatoky dia manova ny zavatra izay hampanaovina azy, na hovany ilay zavatra hampanaovina azy, na tsy ataony araka ny tokony ho izy ilay zavatra hampanaovina azy, na izay zavatra ataony dia tsy mifanaraka amin'ilay zavatra izay nasaina natao. Noho izany dia tsy tokony ho adonoina mihitsy fa ny mpanompo izay afaran'ny tompo mpanompo mahatoky dia mpanompo izay manaraka ny baikon'ny tompo. Raha toa ka amin'ny filazantsaraka ny Luka ity ny teny Petera manao hoe miala amiko fa tsy mendrika
ao amin'ny filazanaraky ny lioko satria ndray maky Jesosy Petera miaty hevitra tamin'i Jesosy manao hoe ranteny Jesosy manao hoe ara-tsy ao amin'ny lalina ny aratonao, de Petera be fahamalina manao hoe fatry ny alina nke zay Jesosy no efa nanarato nanao zay tokony atao nefa tsy nahazo kanefa iny ianao miteny de ataoko ihany, zay le hoe fisalasalana eo anatrehan'ny baikon'i Jesosy. Raha tena mpanompo anao dia tsy azonao atao akory ny misalasala na mampisalasala ny manio fisalasalana eo anatrehan'ny baikon'ny lehibe anao. Tsy fanao zany hoe tsy mahazo antoka ny baiko zay omenanao fa mpanatanteraka zay ny mpanompo. Fa Petera teo anatrehan'i Jesosy dia tsy nipetraka ho mpanompo fa nipetraka ho ilahatra amin'i Jesosy, ka miteny manao hoe mpiady hevitra tamin'i Jesosy. Zay natokany Petera ny teny rehefa tanteraka ilay tenin'i Jesosy hoe nahazo trondro be dehibe, saika rovitra ny araha de niteny tamin'i Jesosy manao hoe miala fa amiko fa olombeloko aho, satria mpanompo be fahamalina. Noho zany dia ny toetra ambaran'ny soatra masina voalohany indrindra ho tsy maintsy anana amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia olona izay mankatoa fotsiny tenin'Andriamanitra. Ny fankatoavan'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia tsy tonga ho azy fa tsy maintsy mifamatotra amin'ny finoana. Tsy mety ho mpankatoa ny soratra masiny mihitsy ny olona raha tsy manam-pinoana izy. Kiany ny soratra masiny io, tsaray ny soratra masiny io, lavo ny soratra masiny io, disoy ny azy andra hoe zany koa ve de mba marina, zany ve de azo iainana, zany ve de mba pratika, zany ve de mifanaraka amin'ny toetrandro. Kian'ny olona ny soratra masiny io satria nahoana? Satria tsy mino izy, tsy mahatoky izy satria tsy mino, tsy mety ho mpanompo mahatoky izy satria tsy mino ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, tsy mino n'Andriamanitra. No zany de izao ny toetra voalohany zay tsy maintsy anana amin'ny mpanompon'Andriamanitra de ny toetra mahatoky izay ateraky ny finoana. Fa ny faharoa zay tsy maintsy ho anana ny mpanompon'Andriamanitra ry havako malala dia ny fandavan-tena manao zavatra. Ny fandavan-tena zany hoe rehefa ampanaovana zavatra lay mpanompo dia tsy mitaridritra izy. Afatry Jesosy mihitsy io. Ny mpanompo mitaridritra de ny mpanompo manao ampitso lava, ny mpanompo malaina, ny mpanompo kamo. Io efa nataon'i Jesosy manao hoe ndray andro izy raha ohatra ka tonga avy any ny tompony, ka eo am-pahitana ny mpanompony mikapoka ny olo-pehiziny na mikapoka ny mpanompo hafa, na eo am-piandrasana miverina avy any ny tompony ka eo am-panaovana zavatra hafa lay mpanompo de inona mba ataony aminy. Zany hoe tsy akasitrahan'ny tompo ny mpanompo zay mitaridretra, tsy hoe tsy mahatoky ihany fa mitaridretra, tsy malaina, tsy mavitrika, tsy manao ny zavatra tokony atao amin'ny fotoanany, manao atakandro, manao ampitso lava amin'ny zavatra zay atao. De mazava ho azy fa tsy mahomby izy. Ny zavatra rehefa tsy ataonao ara-potoanany dia tsy mahomby ianao zany, tsy miteraka fahombiazana zany. Jesosy ary avako malala eto de somary te hanitsy na ny marimarina kokoa, te hanitsy ny toetran'ireo mpianatra zay nanana fijery hafa mihitsy ny amin'ny antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra. Ary ity perikopy ty koa de manitsy ny fomba fijeritsika mihitsy ny amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra. Iveritsika fa zany mpanompon'Andriamanitra zany dia iveritsika fa tahaka ny zao tontolo zao ihany. Iveritsika fa toeram-boninahitra na toerana fampiara-pahefana ny toeram-panompona. Fa ny fanompona an'Andriamanitra de toerana zay tsy anaovana zavatra mitaridritra. Ndradray moa zany rehefa fanompona an'Andriamanitra de vitatsika ny mampiandry azy. Rehefa hoe an'Andriamanitra de azotsika ampiandrasana. Fa rehefa any tenatsika naneny zao tontolo zao dia tsy ampiandrasitsika. Rehefa atsika na rehefa fanompotsika ny hafa na fanompotsika ny tenatsika na fanompotsika ny fikambanana hafa ivelan'ny fiangonana de nandray tsy ampiandrasitsika mihitsy. Fa rehefa an'Andriamanitra de ampiandrasitsika. Mavitrika ery tsika rehefa anao an'ny hafa, fa tsy mavitrika tsika rehefa anao an'Andriamanitra. Indraindray, sofa indraindray. Ravako malala, ny mpanompo mahasoa de mpanompo zay manao zavatra amin'ny fandavan-tena. Tsy tonga ho azy anefa ny hoe manao zavatra amin'ny fandavan-tena. Fa matetika ny
mahatonga ny mpanompo, mahatonga atsika tsy manao zavatra amin'ny fandavan-tena de zao tsy ampy faharesen-dahatra, tsy ampy fahafantarany dikany zavatra ataotsika. Ary izay mahatonga ny tompo hoe to manazava manao hoe fantatrareo ve ny dikan'ny zavatra zay ataonareo, ny dikan'ny zavatra ataonareo io hitsara hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ianareo hitsara ny fireneny Israely 20. Matetika ny olona rehefa ampanaovina zavatra ka tsy fantantsara ny zavatra ataony, tsy fantantsara ny dikan'ny zavatra ataony de zao manjary tsy resy lahatra izy de mitaridritra izy de mangatakandro izy. Fa rehefa fantantsara ny zavatra miandry azy, fantantsara ny dikan'ny zavatra ataony dia resy lahatra izy de mavitrika izy. Ary io faharesen-dahatra io de ateraky ny fahazavan-tsaina, ateraky ny fahafantaran-javatra. Satria mantsy ny kristianina de eventsika fahalafiny hoe finoana bonitolo fotsiny sanatria mihitsy tena finoana vavahana kristianina. Fa vavahana kristianina de vavahana mandresy lahatra ihany koa. Vavahana kristianina de vavahana mandresy lahatra. Zay ny ilana ny toriteny, zay ny ilana ny fampianaram-pinoana, zay ny ilana ny famakina zavatra masina, mba ahatonga ny olona hanana faharesen-dahatra. Ary Paoly de niteny mihitsy manao hoe miezah ianareo mandresy lahatra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ary rehefa miteny hoe mandresy lahatra de mazava ho azy mampiasa ny fitaovana ara-tsainy zany, mampiasa lojika zany, mampiasa fieritreretana zany, mampiasa fandinina sy famakafakany zany. Ary dia ny fanahy masina rehefa koa malala de fanahy mpandresy lahatra, fanahy mandresy lahatra atsika. Ny mpanompo resy lahatra no mpanompo mavitrika, ny mpanompo resy lahatra no mpanompo tsy mba mitaridretra satria fantany ny zavatra miandry azy. Ary ny fahatelo farany zay tsindrina am'izay hoe mpanompo akasitrahan'ny tompo dia izay voalaza ato amin'ny Tobika 2:20 ty eto am-pamaranana dia mpanompo manetry tena. Zava-dehibe zany ny fampiasanao ny faharesen-dahatra ka hanao ny zavatra nomenanao ho andraikitra ho amin'ny faharesen-dahatra. Fa ny zava-dehibe indrindra de zao olioka manao hoe lay fanetretena. Tsisy heviny na ohatra ka miasa ny mpanompo anankiray ka miasa izy resy lahatra izy zany, fantany ny tokony ataony, azony tsara ny dikan'ny zavatra ataony, ary faharoa mahatoky izy zany hoe ataony tsara am'izay zavatra mpanaovana kanefany miedinedina eo anatrehan'ny mpiarabelona izy, miedinedina amin'ny manodidina azy izy, tsisy tahaka azy am'izay rehetra manodidina azy de zao tsy ho mpanompo mahatoky mihitsy izy. Ary mety ho endriky ivelany ihany aza ny hafarany lay fanompona. Fa ny tena mpanompo marina ho Jesoa dia mpakatahaka an' Jesoa zany hoe manao ao anatin'ny fanetretena. Ny olana reto mpianatra reto zany teto de zao tsy hoe tsy mahatoky izy, tsy hoe tsy resy lahatra izy, fa tsy ampy fanetretena izy. Ary ity Luka 2:20 ty moa zany de fa dinidinika farapara ny meloa misy rahan'i Jesoa amin'ny mpianatra dia ny fanetretena no farapara ny fampianarana ameny Jesoa. Io mantsy zavako malala no isan'izay lesona ataotsika hoe fahendrena isan'ny sarotra indrindra amin'ny olombelona, ny fanetretena. Mahatongy lavo tao edena ny olombelona, ny fakapanana ataon'ilay ratsy tamin'ny olombelona nge de zao hoe te hitovy amin'Andriamanitra nareo, hoano io voankazo io. Zany hoe ny fakapanahin'ny tsy fanetretena, fakapanahin'ny tsy fanekena ny toerana misy ny tena, zay nge lay olana eo lay fakapanahin'ny frihariana, lay fakapanahin'ny hoe aza manaiky an'izany, aza manaiky an'io toerana misy ianao io, aza manaiky ambanina, aza manaiky no ambany noranina, aza manaiky no resin-dranina. Zay io olona mitovy ihany ianareo, samy mpianatry Jesoa ihany, na ahoana ianao no ambany no Peterana, na ahoana no ambany no Jauna, na saoky samy mpianatry Jesoa ihany ianareo. Zay le fakapanahy io de niady ho lehibe.
ary rehefa miady ho lehibe de zao miteraka fisaraham-bazana ary tsy misy filazantsara vita ao anatina fisaraham-bazana satria rehefa misy ny lehibe de misy ny kely de misy ny fifanjanana dia fantatry Jesosy tsara ny aterak'izay. De avako malala ito zany Jesosy de mampianatra ny mpianatra manao hoe tandremo tsara fa ny mpanompo mahatoky izay manahaka an Jesosy amin'ny fanompona tsy hoe miezaka manao an'ilay asa fanompona ihany, manovokovoka ao anatin'ny fahavitriana na manovokovoka ao anatin'ny faharesen-dahatra ka miezaka manao zany am'izay tokony atao hoe mankatoa mazoto, tsy ampy zay ho Jesosy fa manaova koa amin'ny fanetretena ianao. Fa inona moa zany mahatonga ilay fanetretena? Raha ohatra ka hoe mahatonga anao manao amin'njoto ny faharesen-dahatra, fa inona kosa ny mahatonga anao afaka manetry tena de ny fitiavana. Ny mitondra ny olona ho amin'ny fanetretena de ny fitiavana. Rehefa tianao ny olona anankiray de zao tsy mampaninona anao no any ambany noho izy, tsy mampaninona anao no hanompo azy rehefa tianao izy, fa matoa izy tsy ekeninao ny hanompo azy de tsy tianao izy, ary rehefa tsy tianao izy de ataonao fitaovana sy tohatra fiakarana azy. Rehefa tsy tianao izy de ataonao tohatra fiakarana, fa rehefa ohatra ka tianao izy de tsy mampaninona anao ny manompo azy. Ary izay toetra manompo zay, io toetra manompo io mihitsy, io no tena tian'ny tompo ananany mpino. Tsy tokony adinotsika fa raha misy olona raha misy toerana tena mba irian'ny olombelona mba iritsika ho anjanakitsika ohatra na irian'ny olombelona de tonga ny hoe mba ho tonga minisitra ohatra. Fa ny voambolana hoe minisitra nge tsy voambolana mialatsiny amin'ny tompona andraikitra isan-karazany fa zany moa andraikitra lehibe sy sarobidy eo anivon'ny fiarahamonina, fa ny fakanteny hoe minisitra nge ka fanompony mazava ho azy fa fanompona zay ny fakanteny hoe minisitra. Ary faratsika fa any amin'ny tany miteny frantsay maro dia tsy mampiasa teny koa raha hoe paster izy fa mampiasa ny teny hoe ministra. Any Suisse, any amin'ny Calvin de nampiasa ny teny hoe ministra, mantsy ny mpitandrina sy ny mpitondra fivavahana satria mpanompo ny teny hoe ministra de mpanompo. No zany de zao tsy tokony ho adinotsika mihitsy fa ny fanahy ny antsoina hoe fandraisana andraikitra de fitiavana. Rehavako malala zava-dehibe ary ny ampianarin'i Jesosy atsika eto. Ny fanahy ny fanompona de fanahy ny fanetretena. Rehavako mpanompo mahasoa ianao, mpanompo mahatoky ianao, raha fantatrao ny zavatra sain'ny tompo ataonao, fahazavan-tsainy io. Mpanompo mahatoky ianao, mazava ho azy, raha ohatra ka fantatrao ataonao araky ny sitrapon'Andriamanitra fa izao zava-dehibe lavitra ny fonony zany rehetra zany ny fitiavana zay miteraka fanetretena amin'ny asa fanompona. Alao ery ary avako malala, Jesosy efa nanafatra fa zay manetry tena no asandratra. Aza azo ny fakapanahy ny freriana eo ampanaovana ny fanompona. Hoy Jesosy manao hoe ny jentilisa no mpitady zany fatratra, fa zany zavatra irifa ny jentilisa ho azo zany de omen'Andriamanitra anao maimaim-pona, hipetraka eo ambony seza fiandrianana ihany angenao hitsara. Hoy Jesosy, no zany voninahitra zany omeny ny tompo anao ihany, fa zao aza miady voninahitra ao anatin'izany atao hoe fanompona na fiangonana io na fianakaviana io, fa ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra, ataovy ampifaliana ny zavatra rehetra. Fa ndraindray ao anatin'ny fiangonana aza ndraindray ahitana an'izany, ndraindray misy mody hoe mandefitra na marimarina avao koa mody hoe manetry tena, kanefa ao anatin'le izy de zao fitadiavam-boninahitra ihany. De mitandrina tsika rehavako malala fa fakapanahy de fakapanahy tokoa ny tsy fananana fanetretena. Engany anaraka ny tenin'ny Jesosy isika eo ampanatanterahana ny asa fanompona, de ny tenin'ny Jesosy izay miteny amintsika manao hoe izaho de eo aminareo toy izay manompo. De mbo tahaka izany ko tsika rehavako malala amin'ny fanompona. Tompo am'zoranao zay fa ampianarinao anay ny fanompona, ampianarinao anay ny anatanteraka ny asa fanomponanao
amin'ny toetra mahatoky ka tsy izay foron'ny sainay na izay heverinay ho mety no anatanterahana ny asanao fa araka ny sitraponao. Mampianatra anay koa ianao am'izay asa fanompona fa tsy izay heverinay ho mety ihany koa ny tanterahana ihany fa manafatra indrindra anay koa ianao ho mpanompo mahatoky ka anao zany ao anatin'ny faharesen-dahatra, ao anatin'ny fahafantarana fa fantatray ny ataonay, fantatray ny dikan'ny zavatra miandry anay amin'ny mahampanompo anay. Manafatra anay indrindra koa ary ianao tompo amin'ity takariva ity fa ianao Andriamanitra dia manome toky anay fa Andriamanitra fitiavana ka mitaona anay hanetry tena mandrakariva dia mivavaka ary zahay tompo omeo fanetretena amin'ny fanompona, azaveranao irehare raha tojo fahombiazana ataovy mahay misaotra anao, raha tojo fifaliana ataovy manana fanetretena, raha mamiratra dia ataovy mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra, ary raha tojo zavatsarotra aza ataonao menomenona fa ataovy mahay mankasitraka, raha tojo zava-manahirana dia ataovy mahay manankina ny zavatra rehetra aminao, raha sendram-pakahala ataovy mahay mamaly fity. Tompo omeo fanetreteny zahay fahazaveranao latsaka ao anatin'ny toetran'izao tontolo izao. Vavak'izay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay avy manaraka zao mofonainy zao, ho mpanompo mahatoky ny tokantrano tsirairay avy, ho mpanompo izay miankina aminao Andriamanitra ka resy lahatra fa fiasanao ampelantananao ny tsirairay, ny fianakaviana kristianina tsirairay, ny tokantrano kristianina dia jereo ny tanindrazanay tsy mitsahatra miantoraka aminao zay ho an'ny Madagasikara, ho an'ny vahoaka malagasy. Jereo amin'ny famindramponao, manapy reny malagasy ianao hialan'ny fahantrano, manapy ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia jereo ireo marary Jesoa, jereo ireo manam-pahoriana, jereo ireo manana olana, jereo ireo manana korontana amin'ny tokantrano, amin'ny fiainana isan-karazany sy trano izy ireny, dia mametraka amin'ny fiainana tsirairay avy eo ampelantananao zahay ray zanaka fanahy masina. Amen.